Ankoatra fanaovana jery todika ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna nolaniana nandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana ho an'ny teo anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita dia nisy ihany koa ny hafatra manokana izay noentiny ty filohany androm-panjakana ity ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka indrindra ho an'ny kandidà hifaninana amin'ny fiodianana amin'ny faharoa ny volana desambra izao. Mitodika amin'ny vahoaka, tsika vahoaka mitodika ihany koa zany amin'ny izy mirahala zay sedra ato ato rehefa afaka herinandro ny fifidianana deuxième tour sy mitodika amin'ny vahoaka tsy ankanavaka ihany koa na ny tompon'andraikitra zany. Mino fa ny fampisehoany zareo ny vahoaka zay nifidy tamin'ny premier tour zay tafakatra ambony be mbola vitsy nisy an'izay raha tamin'ny tantara amin'ny fifidianana no jerena teto amitsika ny tahapahavitry na taux de participation zay enimpolo isan-jato mahery dia hafatra petraky ny vahoaka amin'ny rehetra indrindrandrindra aminay mpitondra mpanjakana am'ireo miaramila am'ireo tompon'andraikitra hoe ampy zay teteza mita efa taona sy tapan'izay fa eo ampelantanany zareo kosa am'izao fotoana zao ny fahefana na de hoe fahefana tsy avy hatrany fa hoe tom-pahefana pouvoir tsy effectif zany ny azy ny fahefana fa izy kosa no menany zany fahefana zany hampindrana nefa zay fahefana zay am'izay olona ho fidiny ka eo zany dia hafatra petraka koa zany apetrany am'zireo izy mirahala zay tafajanona parmi zareo telopolo raha ny hifaninana teo hoe zahay vahoaka de mila zay lany eo vahoaka lahy hijery ny tombotsoa am'izay fampandrosoana am'izay hanarina ny fiainan'le vahoaka am'izay zay tompo-pahefana fa efa taona mahery mba tsy tenenany hoe 10 taona zay misy an'izao teteza mita zao mamarana azy zany izy am'izao fotoana zao de tokony ho ajano zay voka am-pifidianana eo na iza lany eo na iza lany eo